Ny herinandro lasa teo dia nampahafantarina fa isan'ny vola fanampiny mitentina 7 miliara omena ny fanampiana adoentina iadina amin'ny délestage na ny fatapatapanjero eo anivon'ny orinasa Jirama tsy tafiditra ao anatin'ny teti-bola-panjakana 7 nefa zany fa ny teti-bola 7 no antenaina fa isiny zany fanampiana izany. Napikaikan'ny maro teo aloha teo ny fahatapahan-jiro matetika vokatry ny délestage. Nanambara ny fitondram-panjakana ny herinandro lasa teo fa isy ny vola fanampiny mitentina 7 miliara ariary ho an'ny Jirama amahana aingana ny resaka délestage ary nitondran'ny tale général ny terim-bola-panjakana fanazavana ny mikasika izany. Ny 2016 moa zany dia vao mifetra amin'iny hoe 300 milliards d'ariary eny. Izy iny moa tamin'ny voalohany 240 milliards d'ariary. Tao anatin'ny loi de finance initiale fa rehefa tena hoe hita hoe tsy tratra zany le fanatsara atao tao anatin'ny Jirama tsy maintsy nampiakarina izay sora-bola izay ampiasaina ho an'ny subventionné fanjakana Jirama zao. Izy io moa zany tsy hoe vola ho aloha amin'ny folo sy roa arivo fa any amin'ny taona 7 folo sy roa arivo izy vao tafiditra anatin'ny budget ny fanjakana teti-bola-panjakana. Raha zay no fipetrany zay zany midika hoe ho an'ny taona 7 folo sy roa arivo dia efa miena ho an'io vola zay efa afaty amin'ny 7 folo sy roa arivo ka no hita tena 7 folo sy roa arivo io hitako hoe ny fahabangana azon'ny Jirama ho atao ka ho atrehany amin'ny taona 7 folo sy roa arivo. Efa misy fanatsarana tao eo anivon'ny Jirama miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka. Ny fanampoka sain'ny Jirama dia ny fampiasana ny fiola ho solon'ny gazoil any amin'ny centrale thermique ireny. Efa andalana izao ny fanovana antsoina amin'ny teny vahiny hoe mutation technologique mikasika izay. Zany araka fanazavan'ny teknisiana amin'ny Jirama dia hoe atsasaky ny vidin'ny gazoil, ny famokarana rehefa fiola no ampiasaina dia izay ataoko hoe izay fienan'ny vidin'ny famokarana izay mety hoe entina anatsarana avy hatrany ny toe-bolan'ny Jirama indrindra fa ataoko hoe fandraisana anjara ny fanjakana amin'ny famokaran'ny Jirama herinandro. Vinavinaina fa manomboka ny taona 7 folo sy roa arivo dia anana fiantraikany izany fepetra mikasika ny fampiasana ny fiola izany.